Tompoko lasy tompoko vavy zay manaraka ny fahantaranty ny tokantrano any. Misaoran'Andriamanitra lehibe tsika raha mbola afaka indray ifampizara ny tenin'Andriamanitra eto androany. Iresaka mikasika ny fiaina tokantrano androany zay noko marimarina fa tena ilainao tidavanao vahaolana eo amin'ny fiaina tokantrano. Ka milohan'izay aloha androtsika ivavaka aloha hametraka ny fandarana rehetra pelatana amin'ny tompo ny fanamasin'Andriamanitra hanokatra ny saina mampanahintsika mba tonga atsika tena akatony teny ihany koa. Vavaka isika. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zanakao misotranao lehibe zay raha mbola nomenao fotoana tahak'izao. Azahoanay mbola miaino ny teninao, ilay teninao zay fanambaranao fa aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra. Koa matoky zany teninao zany ary ianao ny malala ny fon'ny olona naizanaiza mandre tiafatr'Andriamanitra ity Andriamanitra ianao mahay mamangy ny tsirairay avy ny tokantrano any mba hitondra vahaolana, hitondra famonjena ho an'ny olona ny teninao. Koa misaotra indrindra ry Tompo, atolotra anao ny dera, atolotra anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nametrahako izany vavaka izany. Amen. Araka ny ambarako teo iresaka ny sitrapon'Andriamanitra mikasika ny tokantrano androany. Ny antony ry havana dia izao, anankiray tena nanerin'ny foko anambarana izy ity dia ireo fanontaniana marobe napetraky ny olona tamiko zay mikasika indrindra ny amin'ny fiaina tokantrano mikorotana. Ary ihany koa iarahantsika malala fa raha misy tokoa ngamba tena hoe problema goavana anankiray izay ao hitatsika amin'ny tribonaly dia ny fisarafanambadiana. Ka zay indrindra ny mba hizarako an'izao tenin'Andriamanitra zao zay noko marimarina fa Andriamanitra matoa nametraka an'izao teny zao dia te hamonjy ianao izy, indrindra fa ianao manana problema tokantrano ary koa ho anao zay hanorona tokantrano. Zay ty tenin'Andriamanitra ity. Voalohany indrindra aloha dia izao, raha mikasika an'izany fanorenana tokantrano zany ry havana dia tiako ianao tena hijery tsara ty tenin'Andriamanitra amin'ny Korintiana voalohany toko 7:1-2 ty milaza ny fototra aloha takany hoe manorona trano anao zao. Ary raha manorona trano anao dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe manorona fototra ianao. Ka ny fototra ny voalaza zao dia tsy zafa Jesosy Kristy. Tsy miresaka tokom-pivavahana aminao na tokom-pinoana na fikambanana aminao, fa vahaolana avy amin'Andriamanitra. Zao resahako aminao zao, Jesosy Kristy tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty no fototra. Ozy le tenin'Andriamanitra amin'ny 1:20 hoe tsy misy mahay manao fanorenana afa-tsy zay natao ozy dia Jesosy Kristy. Zany hoe raha norona tokantrano ny olona anankiray, raha vao tsy Jesosy Kristy no marina ao amin'ny mpivady, tiako resahana aminao amin'izany hoe marina zany dia zao, na ny lahy na ny vavy dia olona tokony nandray zany atao hoe Jesosy Kristy zany. Hoe ataminao hoe tsy atoko-pivavahana zany, tsy fikambanana zany, tsy fombafomba zany, fa vahaolana avany an-danitra tonga teto ambonin'ny tany hanome fiainana ary fiainana be dehibe. Zay ny fototra voalaza ny soratra masina. Raha vao tsy marina aminao zay dia azagaga ianao. Ireo fanontaniana be dehibe zay napetraka ao reo dia miainga avy eo amin'ny fototra eo. Azagaga ianao raha ohatra ka mitapitrisany tokantrano miazakazaka makany amin'ny tribonaly satria tsy mipetraka ny fototra. Jesosy mihitsy ngery havana raha nitoriteny sy nampianatra izy hitantsika any amin'ny Matthieu 7 nilaza fa ho avy ny rika, ho avy ny tadio, ho avy ny tafio-drivotra. Ny tianao tenenina amin'izany dia problema be dehibe, karazana fahoriana isan-karazany zay andalo eto amin'ity zao tontolo zao ety. Ka niza tokantrano na manao voady tahaky ninona ianao, firy mory havana ny mpivady manao voady eo amin'ny altara, firy maro be, fa ny fiainana andavanandro mianamarinana ho azy fa tsy mipetraka ao amin'ny fototra ianao matoa rava ny tokantrano.
matoko roa tandava ny tokatrano tsy mipetraka mifototra ianao nozaraiko aminao voalohany indrindra aloha de tiako ianao ho marina aminao zay vo iresaka nreto zavatra vitsivitsy ireto zavatra vitsivitsy resahako aminao reto nefa tsy maintsy efa nantalo an'le fototra ianao tsy manana an'le fototra de Jesosy Kristy periko tsara ihany ianao rahalahy ianao anavavy tsy maintsy manana an'io ianao ary efa manana an'io ianao de arao am'izay ny planin'Andriamanitra misy planina ato napetrak'Andriamanitra hitaizana zany hoe anamboarana n'lay fototra anamboarana n'lay le trano hipetraka eo ambonin'le fototra zany hipetraka eo am'le tokatrano raha patsiaro anao any Genesis toko faharoa nanorenan'Andriamanitra sy nanamboaran'Andriamanitra ny fanambadiana andarana anankiray ihany ty resahako aminao ty hoe ary ny lehilahy ozy de andao ny raisy ny reniny zay ny voasoratra ka hikambana vatana raha ohatra ka fitiniko zay de zao fanambadiana mila mitokana zay le fanambadiana mitokana manana fiainana mitokana nareo mivady raha vo tsy marina aminareo zay fa amboamboarinareo de azagaga raha ohatra ka misy karazana korotana isan-karazany eny an-dalana eny Andriamanitra no miteny zany za mamerina fotsiny ah eto ary tsy azo amboamboarina Satana angeriavana manaraka ny soratra masina io koa ary manolotsaina aminao izy mba tsy atonga anao akatohany io tenin'Andriamanitra io fa rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra rehefa hanambady ianao de zao manana fisainana fa mitoka trano ianao zay tsy mila hoe ndeha mbola ato midada sy mieny ato am're dada sy mamaty foana tsy zany ny voalaza ny tenin'Andriamanitra andao ny ray sy ny reny zany ny hitanao faharoa ty toromarika faharoa ty mikasika ny fanambadiana de enonao tsara nge fa Jesosy Kristy mikasika ny aniny ty fisara-panambadiana zao ny voalaza ato fa amin'ny fampianaran'i Jesosy ao Matthieu toko 7 nahitako an'ity ndraso ke vakiko aminao hoe ary izy ozy namaloka nanao taminy hoe tsy mbola nivoakinareo va nyteny ozy fa izy nahary azy tamin'ny voalohany izay nahary azy tamin'ny voalohany izy dia lasy vavy ka dia nanao hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny raisy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia nofo ray ihany izy roa ka dia tsy nofo roa intsony izy fa nofo ray ko am'izany ozy anampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ampisaran'olona hoy ireo taminy nahoana ary Mosesy no nandidy anay anome taratasy fisaorambady sy saotra azy ary hoy Jesosy taminy ny amafy ny fonareo no namelany Mosesy anareo isaovady fa tamin'ny voalohany de tsy mba toy izany fa lazaiko aminareo fa nazovo no misaotra ny vadiny afa-tsy nono ny fijangajangana ihany ka mapakatra ny hafa dia mijangajanga ary zay mapakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa tenin'Andriamanitra mikasika ny fisara-panambadiana ho ia taminareo tamin'ny voalohany be de be ny olona miazakazaka eny amin'ny tribonaly am'izao fotoana zao mitady fisara-panambadiana voalohany loha ilay nambarako teo raha ohatra moa ka tsy mipetraka ao anatin'le fototra ianao de mazava ho azy le tenin'i Jesosy hoe lehilahy adala ozy na mivehivavy adala manorona ny tranony ambony fasiky de tsy mahagaga fa avy atrany de natianao na sy tianao ny indalana eny ianao tsy maintsy tratrany zany karazana problema fisara-panambadiana zany faharoa mamerina kely ihany io tenin'Andriamanitra eo amin'ny Matthieu toko 7 be dehibe koa ny olona mitady hevitra isan-karazany mba isarahana am'izany atao hoe fanambadiana zany fa androany ianao raha mahinao ny tiavatr'Andriamanitra ty tiako anao mba hiverina kely vakio kely inge fa Andriamanitra nge tsy mba manao vazovazo iaho mety efa hitanao ihany angamby teny io na mety tsy raharaha inao fa zao ny ataoko aminao na tianao na sy tianao ndray andro any ianao ty tenin'Andriamanitra ty riavana zao ny voalazan'ny soratra masina zao tontolo zao levina fa niteniko sy tsy mba ho levina ny maso indrindra riavana de ny makato zany ny voalazan'ny soratra masina zay ny tena maso indrindra aoko mpakato ny teny ianao fa raha makato ny teny ianao tsy maintsy tafajoro ianao eo amin'ny fanambadianao io manarak'izay misy afatra anankiray ty mbola tiako mba ho resahana kely aminao ho an'ny fanambadiana ihany ao amin'ny Hebreo toko 7:1 andininy faefatra no misy an'ity
zao ny voalaza ny soratra masinao manao hoe andiny ny faefatra aoka o zanakaja amin'ny olona rehetra ozy ny fanambadiana ary aoka tsy ho voaloto ny fandrina fa ny mpijangajanga sy ny paka vadin'olona de hoelohan'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra io mamerina azy fotsiny aminao mba tonga anao tsara, mba tonga anao ahita ny tena zany hoe fahatsarany fanambadiana. Ndikan'io le hoe tsy ho voaloto nge de zao hoe fahamasinana ny dika zany, satria planin'Andriamanitra ny tokantrano. Tian'Andriamanitra tena hijoro tsara ianao, tian'Andriamanitra tena anana fahamasinana tsara ny fiainan'ny mpivady. Vakiko aminao io ary nresahako taminao teto fa Jesosy ry havana mbola verika any, ity Jesosy Kristy ity no lalana, fahamarinana ary fiainana. Raha tiany ny tokantrano maro ny ahitany zany atao hoe fahasoavan'Andriamanitra, raha tiany ny tokantrano maro no ahitany zany atao hoe fiainana ao amin'ny tokantrano, tsy maintsy miorona amin'ny fanambarana zay no voasoratra atao anatin'ity soratra masina ity. Ampatsiaro kely ianao a reto fiaina tokantrano reto nambaran'ny soratra masina mikasika ny fitiavana. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo no ahitanao an'ity teny ity. Andraso ange vakiko vetivety aminao. Andiny ny faefatra manomboka. Ny fitiavana ozy maharo-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareta, tsy mihebohebo, tsy manao zay tsy mamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra ary manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana ozy tsy holevina mandrakizay, zay ny voalaza eo amin'ny andininy fahasivy. Raha manaraka an'io ianao ary mijery tsara ireo tenin'Andriamanitra ireo de mametraka fanontaniana angamba ianao any amin'ny tokantrano any hoe ahoana ny atanterahako an'izany. Somary amerina kely aminao ary avana fa natao hoe fanambadiana de sekoly io, sekoly mpitiavana ny fanambadiana. Andriamanitra namorona an'io, azo lazaina hoe tena io ny université avolenta indrindra namboarin'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona. Ary izy ny manome an'ireo karazana taranja, io le nivakiko taminao teo, taranja tokony iaina ny tokantrano. Fa ngamba ianao mahita tsara fa mametraka fanontaniana ianao hoe tena manahirana be zany taranja zany, marina zany ry havana. Raha vo tsy Jesosy Kristy, zany hoe fanamasina ao anatinao, manampy anao, manoro anao, miaina miaraka aminao, tsy vitanao ny antanteraka an'ireo. Zany ange ry havana natonga ny Jesosy teto ambonin'ny tany, natonga azy ny teny hoe anome anareo fiainana, natonga azy ny teny hoe indro mitsangana ambaravarana ka mandondona, raha misy mamony varavarana de hiditra ao aminy a, hiaraka isakafo aminy. Ary izy am ny dikan'izay de zao, io fanamasina ao anatin'io no anome anao hery akatoavanao an'izany hoe ny fitiavana tsy mialona, tsy mireharety, tsy mihebohebo. Io fanamasina io miaina ao anatin'ny mpivady no avitanao an'io. Ho iaho hoe anisan'ny taranja zavatra ampandalovin'Andriamanitra atsika isan'andro zany. Ary ny fanambadiana tsy ny ray andro, tsy herinandro, tsy ray volana, fa eo amin'ny planin'Andriamanitra de zao atreo ny varavara-pasaka. Zany ny fanambadiana ary tian'Andriamanitra tena hiaina am'ireo ianao. Ka raha mametraka fanontaniana ianao hoe ahoana ny iainana an'izany a, zao ny ambavali ny meko anao a, avelao le fanamasina, le Jesosy Kristy hiditra ao anatinao. Zao ny tenin'ny Jesosy nge hoe zay mino aho izy isy loharano velona miboiboika ao anatiny, araky ny voalaza ny soratra masina. Ka ny fanamasina zay ho avo izy amin'ny andro Pentecoste nanomboka no tiany ho tenenina am'izany. Ka raha te ho marina aminao reo taranja ireo, ataovy marina aminao zany hoe raha mino an' Jesosy Kristy ianao de tonga ao anatinao ny fanamasina, anampy ianao isan'andro mikasika an'ireo taranja ireo.
ary mbola nome anao taranjafa raha kasika ny fanambadiana ihany amin'ny fiasanana toko fahadimy ao moa miresaka ny anjaran'le lahy sy ny anjaran'ny vady ao zay ngamba mety mbola tsy voava sy voaresaka eto daholo zany a fa taka ny tia korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ty ihany a fa ny angatahako aminao rehefa mba manam-potoana ianao mba avakio tsara ny tokantrano any mba iainanao zany hoe taky ny ahoana ny planin'andriamanitra taky ny ahoana le taranja tian'andriamanitra iainana isan'andro zany re avana ny fiainana kristianina ny fiainana kristianina tsy hoe andeha ny ampiangonana fotsiny a sary zany be dehibe ny olona mandeha miditra any ampiangonana fotsiny fa tsy marina aminy le tenin'andriamanitra zay ny ambara hoe kristy ny velona ao anaty ary fa tsy kristy ny velona ao anaty de aza gaga ianao raha ohatra ka be zavatra fanontaniana tsy voavalinao mihitsy ao anatin'ny sainao ao androany a eto ampandrenesana ny tiafan'andriamanitra ty anao ny tokantrano any inoko fa mitady valiny ianao amin'ny problema tokantranonao io inoko fa mitady valiny ianao eo amin'ny problema tokantranonao zay mangozozo dingana voalohany a somary mamerina kely a ataovy marina ao anatinao a io voalaza n'lay korintianina voalohany toko fahatelo andininy faraika amby folo hoe kristy no fototra dikan'zany raha mandre ny zoafatr'andriamanitra zao anao mandraisa fanapa-kevitra androany mandraisa fanapa-kevitra androany aza miandra ny vadinao satria mety tsy mitovy ny fotoana arabasoa arabatsara raha ohatra ka miara-manaiky na rovady fa ianao aloha manana fanapa-kevitra androany avenao jesosy hiaraka aminao avenao izy hiditra ao anatinao io le fototry ny tokantrano avenao hipetraka ao aloha de zao toromarika ameko anao andriamanitra io afaka miresaka aminao io andriamanitra de fanahy zay ny voalazany tenin'andriamanitra miresana iza na iza toerana ilainao toromarika jesosy moa hoe midira amin'ny efitranonao mangingina raha manana an'zany ianao a midira ao resao am' jesosy ny problema anao ny zavatra manahirina anao rehefa zatra n'zay ianao naiza ahita vaolana foana ianao satria andriamanitra no miaraka aminao zay ry havana le fampianarana kely zareko aminareo eto androany mikasika ny tokantrano zay iriko mba tena ho tafalatsapaka ny tokantrano maro a ity afatra ity ho anao zay anao dingana hiditra am'zany atao hoe fiaina tokantrano zao ihany keo aza mipetraka fotsiny amy matanora hoe tanora de mety ny misakaiza taky zao fa zao ny ataoko anao raha vo tsy marina ao aminao zay anorona tokantrano zany hoe jesosy kristy velona nitsangana tamin'ny maty mitondra ny fahotantsika teo ambony azy fijaliana te hiditra ao anatsika izy ary te hanamboatra atsika te hamonjy atsika raha vo tsy marina ao anatinao zany sahirana ianao hiditra am'zany atao hoe tokantrano zany zay ry havana ny afatr'andriamanitra zay noko marimarina fa hitondra fanavozana hitondra fanamboarana betsaka ao anatsika raha mino ianao ozy ny soratra masina de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra ivavaka ho anao manokana ao a de hijanona hisaotra ny tompotsika raha eo misaotranao amin'ny anaran' jesosy kristy tompo zanakao ao raha afaka mbola nanazava nitory ny filazantsarinao a tamin'ny alalany ty onja-peo ity misaotra indrindra misaotra ny amin'ny fanamasinao a zay nametraka ny teny tato ambavako ary misaotra ihany ko ny amin'ny famanginao reo olona maro be maneran-tany zay manaraka nyty tenin'andriamanitra ty a vangeo amin'ny arinao mahagaga ireny a satria mpamonjy zao tontolo zao ianao raha mbola misy tombonandro mbola misy fotoana azahoany reo mbola mibebaka matoy izay mbola mandre ity afatra ao ty androany anao tompo nidera anao nianja anao ny voninahitra amin'ny anarany jesosy kristy tompo nanaovako zany vavaka zany amen